Fotoan'ny fety rehetra moa dia tsy afa-misaraka amin'izany eny Tsena eny ny fiakaran'ny vidin'entana indrindra ny sakafo no nahitana fiakarany tamin'ity fetin'ny pantekoty ity. Somary nahitana fiakaran'ny vidin'entana tamin'ity fety raha nambaran'ireo mpivarotra, vokatr'izay anefa dia niena ihany koa ireo mpividy raha mihoatra ny tamin'ny taon-dasa. Tafiditra anatin'izany indrindra ny varotra akoho amam-borona. Ny akoho zao 70 bis ngeza indrindra. Fito kilô ngeza indrindra. Misy 2 kilô. Ary gana 60 mil. Raha indrindra. Tsisy tsena mihitsy. Tsy manambola ny olona. Anisan'ny aran'ny fiakarana ihany koa ny legioma isan-karazany izay mahatratra amin'ny 7 arivo ny gony ny fakan'ireo mpivarotra raha 9 arivo teo izany teo aloha. Miakatra legioma nefa mpividy tsy misy. Ny ray sy bikany teo zao 7 arivo. Dimanjato raha farany mahazo satria efa lafo be ilay izy. Mbola tsy tara ihany koa moa raha ampitso ny tonga miantsena ireo zavatra ilaina ao amin'ny sakafo mandritra ny fety ho an'ireo izay mikasa ny hanao izany satria mbola hisy ireo mpivarotra sakafo ho amin'ny raha pitso.